Kara ny Rivodoza Bingiza fatra mafy ato amin'Osy no nitondra faisana tamin'izany ka anisan'izany ny fatra Vatovavy Fitovolagny maro ny traboina, maro ny sy manatelofana, maro ny fotodrafitrasa simba, vilavila ny fambolena. Nisy fiantraikany koa tamin'ny fiompina izany fandalovan'ny Rivodoza Bingiza izany. Fary dimanjato kilao kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny savony, ireo no natolotra ny mponina teto amin'ny tanànanay Ambandrika. Iray no maty teto Ambandrika, fokontany misy mpanjono maro koa ny eto Anosinakoho sy Ambonio. Ankoatr'ilay vary dimanjato kilao dia arato 20 isa sy fitaovana maro no entina hanarenana amin'ny ampahan'ny fiainan'ny mpanjono amin'ity fokontany ity. Tsy ireo toeran'ireo ihany no nomena fanampiana fa nahazo toraka izany ihany koa ny tao Apasy Manjeva. Nanafatrafatra moa ny ministry ny Jony teto mba hitsinjarana ara-drariny ireo fanampiana natolotra ireo. Ny vohitra koa somary dia misy rambon-danitra ary dia namelo mafy tokoa moa izany rambon-danitra izany nandrivotra be. Nisy sekoly-nirotana, nisy ihany koa ny zavatra simba isan'izany tena misy 67 hectare iny ny teny sotry ihany koa. Andeo rahantsika ny fanadihadiana nataon'ny Rostina Muriel sy Fraisantsondry mampiantona mikasika an'izay. Mpianatra miisa 700 no voatery tapaka fianarana eto amin'ny sekoly Drimasira Isotry amin'izao vokatry ny fahasimbany trano sekoly nateraky ny fandalovan'ilay rambon-danitra teto Andrenivohitra omaly. Niotraka ihany koa ny atitafo fiangonana. Mbola zavatra eto amin'ny omaly tamin'ny enina sasany dia rivotra be no fofofofo toatra ny avany andrefana avany ilay rivotra. Dia niodikodina tonga dia nahazo ny tafin'ny Saint-Louis fikirizana dia ny tafo iny no nakary amin'ny fiangonana. Dia hatramin'ireo madirery iny nitsatoka tany amin'ny fiangonana dia nasimba ny tafin'ny fiangonana. Nandray fepetra amin'ireo ankizy tsy mianatra ary ny tompona andraikitra eo anivon'ny sekoly ka ireo mpianatra eo amin'ny kilasy manomana fanadinana aloha no nomena toerana. Teto amin'ny sekoly moa izany dia anarivo no mpianatra eto. Ohatran'izany koa ny eo amin'ny fiangonana eo amin'ny 5,000 isan-kalahady eo no mivavaka eto. Dia izay no angatahana fanampiana amin'izay malala-tanana rehetrarehetra satria ny mpianatra dia tsy afaka hianatra mihitsy eo anatin'ny fotoana maromaro izao no fandehany toraka izany koa ny fiangonana ka izay moa efa miezaka ihany manao izay tratry ny hery nefa kosa misy ny tsy ho zakan'ny fiangonana sy ny sekoly ka dia angatahana fanampiana malala-tanana. Ankoatra ireo taty amin'ny faritra 720 hektara. Mikasika ny tontolon'ny fampianarana antsokandroany ny atrikasa-pirenena mikasika ny ireo sekoly tsy miankina izay atao mandritra ny 3 andro reny amin'ny centre d'accueil des frères des écoles chrétiennes eny Soavabahoaka moa no anatanterana an'izay ny anatsarana bebe koa ny fanabeazana inivon'ny fampianarana tsy miankina amin'ny fanjakana ireny no hodiniana mandritra izao atrikasa izao. Liliana Narandrebololona. Bebe loatra no atrehana eto Soavabahoaka mandritra ny farana ao anatin'ity atrikasan-pirenena mikasika fampianarana tsy miankina ity satria ny anatsarana ny fampianarana sy ny fanabeazana no hoatrehana eto ka tsy magaga raha ny rahina samy tongana ny voninahitra izao fitaopan-kafana ny atrikasa izao. Ireo tompona ndraiky mpanjakana voalohany voakasika ny fanabeazana eto amin'ny firenena ny tarika azy ireo ny filohan'ny CST. Raha naneo ny fahavononan'izy ireo tanteraka amin'ny atevitra rehetra hoatrehana eto ireo sorotenan'ny mpivory i Père Neve ny sorotenan'ny CNEP Makosa tao anatin'ny fampatsahivana ireo zava-maharary ny sekoly tsy miankina sy ny fifandraisana misy eo amin'izy ireo sy ny ministera piay dia nangataka ny jerena akaiky ny sekoly tsy miankina mba ahafahan'izy ireny miaina ampitonina. Raha nanantosantora kosa ny tokony isian'ny kalitao araka ny andrasana amin'ireny sekoly ireny ny ministra Toto Lydia, ny ministra Razafamanazato Julien indray dia niaiky fa eo am-panarenana ny sehatry ny fampianarana ankehitriny no ny olana lehibe natrehany efa ho 10 taona izao. Nanantosantotra ny ministra tonga velontana azy fa tsy natao hitadiavam-bola ny fanabeazana eto amin'ny firenena ary koa satria efa manakaiky ny fanadina baccalauréat dia nantotra teriny fa enjana dia enjana ny fipetrapetraka amin'ny fanaovana ireny laza adina ireny.
Ilaina ny firaisan-kina amin'ny fikolokoloana ny ankizy beazina hoy kosa ny filohan'ny CST ny général Rassoudolin. Ilana izay firaisan-kina izay amin'izay adidy mazefatra fikolokoloina no avy rozanantsika mifadidy manana maizy azy adidy masina. Matoa firenentsika mbola amin'ny lafiny aratoitsaina indrindra satria fanabeazana tsy vita hoe fahaizana ihany fa fahendrena ozy nareo dia mbola maro ny lesoka na aminay mpitondra ka ilana ny firaisan-kina manarina an'izany ka adidy masina ho iaho ny adidinareo. Nanatrika izao fotoana izao ny tompon'andraikitra avy amin'ny sampana samihafa toa ny zareo amin'ny Frédéric Chebert ny avy amin'ny direction des impôts sy ny sisa fatao arian'ny fotoam-panokafana kosa dia efa nizara vomiera ireo mpandray anjara amin'izao dinika izao. Hita tao avokoa ireo direction nationale folo ao anatin'ny CNEP. Nanomboka androany maraina kosa ny salon des études internationales sehitr'iray mampiranty sy mampafantatra ny fampianarana any ivelany. Liliana Randribololona ihany. Fandroany zao no nikarakaran'ny Mada Jeune salon mikasika ireo fampianarana iraisam-pirenena tahaka izao izay tsapa fa mahaliana ireo mpianatra tokoa. Mianatra ny ivelany zany. Ampolony ireo mpandray anjara amin'ity salon ity no mamelabelatra ny momba azy ireo eto mandritra ny roa andro ary ankoatr'izay dia isy ihany koa ny famelabelaran-kevitra natokana ho an'ireo mpitsidika. Misy tokoa ny tanjona amin'izao hetsika izao. Voalohany dia ny fampafantarana ny ankizy zany ny fianarana mba rahatonga ambony azo ratofina ivelany Madagasikara izany manerana izao tontolo izao mihitsy zany. Ny voalohany dia famizana azy ireo ny vaovao rehetra zany ny zavatra mety ilaina tahaka ny ohatrany ny inscription ohatra inona no mety diplôma mety ilaina inona no noty farany ambony mety tadiavina ao anatin'izy ary ahafahana mankany ivelany Madagasikara manao fianarana mba rahatonga ambony zany. Raha 10,000 ny mpianatra tonga nitsidika tamin'ny taon-dasa dia mihevitra ireo mpikarakara fa tsy latsa-danja amin'izany ny fitsidihan'ireo mpianatra amin'ity taona ity. Voamarika manokana ny fahavitrihan'ireo mpianatra malagasy. Izy manao tsonga aloha tonga mibosesika ranom-baovao ahafahany manombo an'ireo misy moa ny fakalisana ny maro tsy misy diso zany tenanay ao manandarana zava-dehibe ho an'ny firenentsika ny mahizay tanao liza dia vaovao tahaka izay fa ny famposihana azy ireo tsy vitany hoe maitra any velany fa anovo fianarana ahazo fanofanana ka rehefa rahatr' izay vitan'izay fianarana izay miverina mitoboloha ty Madagasikara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Sehatra iray azo tsapahin-tanana amin'ny fifaneraserana sy fifaravaloza-kevitra eo amin'ny Université Malagasy sy vahiny ary ireo mpianatra tokoa ny salon des études internationales. Ny tontolon'ny tsenam-barotra kosa no arahantsika manaraka izay nanaovana dinika tetsy amin'ny plan nosy nataon'ny zareo ministeran'ny varotra sy ny mpandrarah raha teo karena maharitra raha maro koa tolanto akabe amin'anjara taritra ny vavao kosa fidisoa mandeha maservera. Ankoatra ny lalàna iresan'ny rehetra mikambana eo anivon'ny SADC, ny COMESA ary ny CEA momba ny fanakalozana ara-baritra dia manana ny lalàna ny firenena tsirairay avy izay mametra ny fampidirana ny entana avy any ivelany. Miteraka sakana maro momba ny fifandraisana ara-baritra izany ka mahatonga ny tsy fitoviana eo amin'ireo firenena amin'ny fandranana entana. Mikatsaka ny hanesorana sy ny hanamaivana ireo sakana maro samihafa ireo ny vondrona SADC, COMESA ary ny CEA ary mikendry ny hametraka tsenam-barotra iraisana isy ny fanakalozana malalaka tanjona izay hotratrarina amin'ity taona 2024 ity io. Raha ohatra zany misy négociation
nanometrahana ny zone de libre échange na au niveau ny SADC na au niveau ny COMESA nisy foana zany fifanarahana, nisy foana zany négociation natao anafanana ireo sy éradiquena vita fa ty anankiray tya au niveau ny sommet tripartite zany hoe anangana tsena anankiray lehibe tsika izay tambarany COMESA, SADC sy ny East African Communauté dia tsy maintsy zany arafina zay stratégie zay politika rehetrarehetra zay dia zay zany misy négociation fijerena manokana koa zay zavatra zay hoe agnatiny fijerena mivelabelatra kokoa dia hoe tsena zay iombona n'ireo communauté économique. Mbola somary marefo ny tsenam-barotra malagasy raha oharina amin'ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny SADC, ny COMESA ary ny CA. Sakana ho an'ny Madagasikara manokana mantsy amin'ny fanondranana ny fenta tadiavy ny firenena anondranana, lavin'izy ireo hatrany arak'izany ny entana. Ho an'ireo firenena ireo kosa dia malalaka ho azy ny fampidiran'ny entana eto Madagasikara. Fanatokana ho an'ny vehivavy ankalazana ny andron'ny valomaritra kosa ny Tsinabe la grande foire de Tana. Maro ak'izany fifanana momba ny fikarakarana sakafo menan'ny vehivavy ankoatr'ireo koja sy ny haingo isan-karazany. Maritra Ramarokoto, Fitsoa Andriamantsiarivelo. Vehivavy 12 isan'andro no toloran'ny mpikarakara ny Tsinabe la grande foire de Tana, fiofanana maimaim-poana momba ny fikarakarana sakafo vita amin'ny ronono. Sakafo mahavelona ary ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny ronono ka isariana ireo renim-pianakaviana ny fiofanana. Ankoatr'io dia isy ihany koa ny fianarana sakafo amin'ny foie gras natokana ho an'ny vehivavy sy ny fankalazana ny 8 mars ny la grande foire de Tana andiany fahatelo ity ka isy ny fiaina ambidy 500 isan-jato farafahakeliny amin'ireo entana rehetra amidy. Manodidina ny 700 ny mpivarotra mandray anjara amin'ireo trano eva misy 500. Araka ny voalaza dia ny entana avy any Chine, Thaïlande, France ary Italie no mitobaka eny an-tsena ka mifaninana amin'ny vita malagasy. Maharitra 5 andro ity Tsinabe ity ka isy ny fizarana maimaim-poana ny puce taratra mobile sy ny gazety taratra ho an'ny mpitsidika. Tolon'ny fahasalamana kosa nantotosa fionana ireo komity mpanindra miara-misy lany sampandrarahany vaksiny sy ny ministera ny fahasalamana androany tetsy amin'ny ministera ny fahasalamana Ambohita Antonina Lesika tamin'ny taona lasa ary atrehana no avy ihany koa amin'ny fanatotosana ny fanaovana ny vaksiny reny sy ny zaza moa izany Dolirotitis Totsan François. Tetikasa Antonina Lesika tamin'ny taona lasa mba hiatrehana no avy amin'ny fanatotosana ny fanaovana ny vaksiny reny sy ny zaza eto Madagasikara no tanterahana tetsy amin'ny ministera ny fahasalamana tetsy Ambohida. Araka ny tanjony taona 2017 izany hoe ny taona 2024 ny mba ampihenana ny taham-pahafetesany reny sy ny zaza. Amin'ny taona 2024 zany maromaro ny olona ny performance naratsina amin'ny français famille zany performance ny vaccine zany hoe raha tamin'ny 2009 izy 89% dia tamin'ity izy 83%. Misy fidinany betsaka zany izy eo amin'ny taux de couverture zany hoe ny ankizy vita vaccine zany zany koa isany tsy vita vaccine dia tena le indicateur anankiray ilain'ireo mantsivolo betsaka koa zany tsy vita vaccine fa teny misy koa ny olana ara-bola be zany olana tsy ampy famatsiam-bolantsika amin'ny vaccine indrindra famondoana fidirana vaccine anatin'ny taona ray satria fa araka ny efa nisy atolena taona farahona dia misy vola maromaro ihany tadiavina anjarantsika zany fanjakana malagasy amin'ny fifidianana vaccine. Tetikasa ny tanterana teto ny mba hanatsarana trano ny fahasalaman'ny-bahoaka. Fa ny resaka fianarana any ampitan-dranomasina tsika teo andeha kosa horantsika manaraka aloha izao ny fionan'ireo niofana tany Allemagne tetsy amin'ny villa Berlin. Jean-Marie Belson, Marc Rakoto Malala. Fitoamben'ireo mainty molaly avy any Allemagne ity andro diavintsika ity teto amin'ny villa Berlin eto Antananarivo renivohitra. Fifankahitana izay namoa foazana ny lasa sy ny banjinana sady ny ho avy amin'izao taonarivo vaovao diavintsika izao.
izao lanonana izao zany dia natao indrindra fankahalalàn'ireo olona rehetra nianatra tany Allemagne izany. Tsy voatery ho mpianatra atao amin'ny lalam-pifanana etude germanique izy ireo fa mety hoe nianatra nanao ingénieura na momba ny environnement na momba ny coopération arakarak'izay sehatra ny izany. Misy mihitsy azao fantatro hoe mikasika ny biby antony any nazahoany amposa nakany Allemagne. Nanay izao moa dia resaka teknika ny tenako zao dia diplôme ingénieur architecte ary efa tonga teto aho zany navita fianarana tamin'ny 1987 iny ka 1996 aho voafidy ho ministre ny tetezamita teo amin'ny ministère ny travaux publics. Zao no nitondra ny asan'ny ministère tamin'izany fotoana zany. Amin'izao fotoana zao nefany vice président zao zany alumni moa Allemagne université zay mpianatra nianatra tany ka ty nafaly anay dia nafaly anay tokoa ny isan'izao hevitra ny vohitra avy amin'ny ambassade ny Allemagne ary nanome koa zay solotena ny DAD io. DAD moa Deutsche Akademische Ostos dikan'izany essence universitaire amin'ny resaka olona hofanina manokana tany any Allemagne zany manao asa scientifique aty à Madagascar. Moa zany ho tele tekniky ny fédération malagasy ny baolina kitra zay miandraikitra ny hoavy ny baolina tsika zay everitsika fa atombokotsika misy programme anasa atao atoato manomboka aty amin'ny fototra ny tena ny hoavy ny football tsika. Io zany diplôme farany ambony any Allemagne zany amin'ny lafiny scientifique zany. Fa zany moa dia hoe docteur des rhumes naturels na hoe docteur de nature wissenschaft tamin'ny fanana chimie organique zany. Dia avy eo mbola nanono postdoc tamin'ny sawa-fianarana ataontsika hoe résonance magnétique nucléaire. Io zany le fianarana mbola orenan'ny doctorat. Efa sady somary nampianatra koa tao amin'ny université tao amin'ny Nord ny tenako. Mahavelombolo araka zany ny fiaraha-miasa eo amin'ny Allemagne sy Madagasikara, indrindra fa eo misaha ny fampianarana sy ny sosialy indrindra. Saina koa manamarika fa misy mpanao gazety eto amin'ny televiziona malagasy amin'izao fotoana izao isan'ny nianatra tany Allemagne rahampitso rahantsika eto ny lafiny fanatanjahantena ny baolina kitra gasy foot eo ihany koa ny afro-basket ary ireo vaovao hafa famaranantsika ny vaovao an-tsary dia tontolon'ny zavakanto ivoaka ato ato ny album fahadimy fandrama izay ahitana iravalo aloha rahantsika miaraka amin'ny Antsony Manana sy ny Tamayavy izay mikasika ny fandrama izay. Riziky Bemany fantatra amin'ny anarana fandramy amin'ny tontolon'ny kanto malagasy ny Gady Nosalegy no nalalana azy hatramin'izay ary efa namoaka rakira efatra ivoaka afaka andro vitsivitsy ny rakira fahadimy ty mpanakanto ity. Tarika fandrama zay eo ampagnomagnana ny rakikira fadimy zay ampitondrena lohateny hoe garder prestige. Tsy hoe io dia ivoaka ho hitatsika magneraka ny Madagasikara rehetrarehetra ary koa dia iangavianantsika sahady agnentagnana atsika hiaino ankafy an'ny vokatra vaovao an'ny tarika fandrama. Tsy iova loko ny fandrama fa kosa nanampy fikarohana vaovao amin'ny ty rakikira fahadimy ity. Iravalo io zareo mianakavy ao anatin'izy io misy ramilantolante toy ny slow, raga, reggae, salegy moa io no tegna magnavanana tarika fandrama dia mankafy atsika jiaby. Izy mai zao dia afaka igoka ny amaminy zany hira vaovao zany rehefa kafi azy ny amin'ny SMS ny tanimora amin'ny alalan'ny androm-pandizana lehibe izay hoe tsy tarika ity fandraisan-tanana amin'ireo mpitisiko mpakafi azy sy ny kanto entiny ary ampalalana ihany koa fa efa voarakitra anatin'ny kapila manjelatra ny rakikira fahadimy ny tarika. Agnatin'ilay famoagnany hira vaovao dia misy hetsika kely zay ho atao ao amin'ny SMS tanimora ny zoma ho avy zao zoma 4 mars dia agnentagnana atsika rehetrarehetra mba ho tonga monjy io balia lehibe mba satria tsy verina tsy ny fandrama raha tsy ela ela.
Varantika tirampitso ihany koa ny fikajiana ny tontolo iainana nalefa namana manjary avy any Voyamara mikasika indrindra izany fikajiana ny tontolo iainana izany. Tapitra aloha ny vaovaon-tsary tamin'izao alina izao misaotra antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany saorany antsika rehetra tanetiko hatramin'izany teknisiana ary mpanao gazety ny fanometanana tamin'izay vaovaon-tsary izay.